vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran. Alléluia. Dia ampifaliana ary ampiraviravina tanteraka ny arahanay aminao amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity vondrom-bavaka isaka ny Alarobia ity indray izay fifadikanina iarahantsika amin'ny reto mpanompo vavin'Andriamanitra ireto izany. Za mino fa efa tsindrin-daona ianao efa tsy andronao izao fotoana izao fa efa te hiara iray saina hivavaka hideran'Andriamanitra ame voninahitra n'Andriamanitra indrindra hieny ten'Andriamanitra rehefa avy eo manasanao izahay tena tsy diso adresy ianao raha miaraka aminay amin'ity anio ity fa aharitra hatramin'ny farany ianao ary tena oliana dia oliana hatramin'ny farany amin'ny zavatra rehetra izay ataona eto. Ny fiadanan'i Jesosy dia tonona antsika mianakavy ao anaty tokantranonao naiza misy anao dia anaraka anao ane izany fiadanan'ny tompo izany. Hoy izy ny ten'Andriamanitra na amin'ny Isaia ihany dia milaza hoe izao olona noforoniko izao dia natao hiderana. Aleluia, anambara fiderana. Riavana malala izay mihitsy ny tanjon'Andriamanitra antsika tsiraray avy ireto enao ilaza ny hatsarany enao ny dera azy ame voninahitra azy amin'ny alalan'ny feonao amin'ny alalan'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ny alalan'ny vavakantsika izany fa engene mba tsy zavatra hafa no mbetika ao anatin'ny zavatra tenentsika fa satria zay misy zava-misy rehefa tsy ame voninahitra n'Andriamanitra n'olona anankiray rehefa tsy ame laza ny hatsaran'Andriamanitra n'olona anankiray dia indraminy devoly izany olona izany ame voninahitra azy ho forceny devoly mihitsy ary ame voninahitra ny aretina dia Covid-19 foana ny ao ambavany problème foana ny ao ambavany anka lasa ngeza be ilay problème tsy mahita ny voninahitra Andriamanitra ntsony ary zay moa ny tanjony devoly dia itsika iondrika eo anatrehan'izany aretin'izany itsika tsy hatraka ntsony tsy hahita intsony fa magaga ny Andriamanitra ao lehibe ny Andriamanitra ao dia anka resy tsy miady ny kristiana rehefa tratran'izay tetikadiny devoly izay. Zay ny atanasako anao amin'ity dia mbola manomboka ny fotoana ndao hideran'Andriamanitra ndao ame voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana amin'ny alalan'ny vavaka zay rehetra ataontsika eto ataovy voninahitra Andriamanitra izany. Ndao ataontsika avy hatrany le hira anankiray hoe raha samy hery zay fantatro raha samy fahefana zay hitako tsisy tahaka n'Andriamanitra ao lehibe zao Andriamanitra ao izao. Afaka tonga dia manakipy ny masontsika tsiraray avy asandrato Andriamanitra ao tokantrano ao asandrato avy hatrany ankony tanana ho famezam-boninahitra azy. Sotra Jesosy. Samy hery zay fantatro samy efa nahitako fanjakanao sy fiandriananao tsisy azo arilaminao izao rehetra saity izao indro mianko keo anatrehanao panjakanao andriamanitray lay parisipamonjy sandrato mafy ny feo ombony ianao ombony ianao ka maty oanay nitsanganao nitondra hery hoay Jesosy ianao
zany ilazany meu tena Andriamanitra meu voninahitra ny tompo ako tanteraka aminao zany hoe fampame voninahitra n'Andriamanitra izany adonio daholo ny olana ny aretina raha marary ianao meu voninahitra fotsiny Jesosy fa neo fahagaganao sananao izy ze fantatro rehefa mifa efa nahitako fanjaganao sy fandriananao tsisy azo arinaminao izao rehetra zay ity zao indro miakoky eo keu anatreanao panzaky anao andriamanitray lai parisiva muzia mburianao teu mati uanai itsangana itunja heriwai sesoso yanaro fiainaku simisimi hazwarina hamina numbune nawe kamati ualai nitsangana itunja heriwai sesoso yanaro fiainaku simisimi hazwarina Azwarina hamina azabidina tsony ny tananao fa tonga dia asandrato miaraka amin'ny feo izany tananao zany ame voninahitra an'Andriamanitra ndao tsy hiderany devoly ndao tsy hiderany ny fahavalo ndao tsy hiderany problème ke laza fa mazany zany fa mahery zany tena grave zany fa ndao raha hidera ihany ianao Andriamanitra kalazainy Andriamanitra omena voninahitra manaova tahaka ny Davida raha nahita ny Goliaty izy tsy nialebiaza ny Goliaty no hitany tsy nialebiaza ny fahavalo no hitany fa le Andriamanitra ngeza be miaraka amin'ny vatany le Andriamanitra afaka mampandresy azy raha olona ny hitany zany mpanompon'Andriamanitra izany asandrato Andriamanitra na dia marary azy ianao tsy manana heritsony mierikely tsy feo kely hoe anananao mbo fandrinao hoeto amezam-boninahitra n'Andriamanitra izany raha misy olana ianao azan'olana ny eritreretina azan'olana ny irairainao ampampo nitenena fa magaka n'Andriamanitra ao lehibe n'Andriamanitra ao ompatiky ho vavaka ataontsika raha vavy sy anadamalala anao zavatra Andriamanitra ikarakara anao izy ampandresy anao izy alleluia misaotra betsaka anao zay Jehova tompo fa tsara loatra ianao Jehova ray masina lehibe marina ianao izy ny azo hoarina aminao ndreto izay Jehova miray saina amiray fo hitadanao eto amin'ity toerana ity indray ankalaza ame voninahitry ny anananao Jesosy misandrata ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ianao fangio tanteraka nanatony tokantrano tsiraray avy any oko hoeniko voninahitra ao any Jesosy oka isy mifanatry anao any Andriamanitra
isandrato anatin'ny fona tsirary avy anatina tsirary avy ao tompo malala ao rehefa misandratra ianao mietro azy ny fahavalonay rehefa misandratra ianao tsy tamana ao anaty izany toerana misy ianao zany ny fahavalo mandosotra tsy roasina akory izy Jesosy malalako anao fiderana anao laza anao voninahitra asandratra eto amin'ity toerana ity tsy olona tsy zavatra hafa nomenay an'izany androany fa atolotra ianao avenaina aminao zany Jehova aoka hoeniko ny fahatsaranao zao toerana zao ny fiainana tsirairay avy asandratro ny tanako anao Jehova hiaraka aminay anatinay ihany anao anandratra ny anaranao zay ame voninahitra ny anao zay tompo manana finoana avy efa eto Jesosy mamangy anao mahita anao eny amin'izay toerana misy anao izy anao zavatra amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny tompo raha vavy-sanadama eo amin'ny teboka tsy hainao atao iny mihitsy idiran'Andriamanitra atrehatra izany manana finoana ame voninahitra fotsiny izy teterao ny anarany asandratro ny tanako asandratro ny tanako hoanao Jesosy mpanjakako ianao iray mpanjakany foko asandratro ny tanako hoanao Jesosy mpanjakako ianao iray mpanjakany foko Simamana fa tupuka fati yana nuiri nifu timi sifeja tuku Teriku wana tupo ni saujaku Simamana fa tupu kafati yana Tikanao mbanao antom-bavaka anankiray zareo tsara raha vavy sanada inona zao ny zavatra mameno ny fonao ao inona ny zavatra tena mibatoirana ao anatinao ao amin'izao fotoana izao tahotra ve fanahina ve orooro fanahina no avy sy ny aseho rehefa aveo ny apitsy tohina ny afaka eritaona amin'izao fiainantsika izao zany ve mameno anatin'ny fotsika ao fandroany raha zavatra fa mibano anatin'ny fonao ao omeo plasy Jesosy Jesosy rehetra maka ny plasin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ao
Ny tena marina io fo kelitsika io tsy mahazaka zavatra be da be io fa nitadiavina io zavatra tokana ihany tiany anjaka ao de Jesosy izany. Raiso Jesosy androany me plasy izy eo amin'ny fonao ao. Raha misy alahelo ao, misy fahatezeranao, misy tabataba korotanao, aza manaiky gejainy zany ampijaliany zany ianao. Ao koa Jesosy anjaka tanteraka ao. Le Jesosy le fiainana, le Jesosy le fahamarinana, le Jesosy le lalana anjaka anaty fiainanao. Hitanao fa ilamina daholo ireo rehetrarehetra. Fa nisy naka amin'ny plasin'ny tompo anka mikorotana amin'ny fiainanao. Anka tsy mety zay rehetra ataonao. Anasan'i Jesosy indray tsy kivenao anatiny zany fonao izany. Tonga dia afaka mivavaka tsikelikely ianao. Eo am-pitsanganana eo tsy maninona. Tsangana raha mbola eo ambony fandriana. Raha mipetraka eo ambony seza ianao, tsy mety ivavaka ity. Na ianao mandoalika, na ianao mitsangana tahaka anay. Atao vao fonao rehetra mivavaka izany. Raisiko indray ianao Jesosy hoe tsy akory ianao vao izao minandray an'i Jesosy. Ny tena marina efa nandray an'i Jesosy ianao. Fa nisy nangalatra amin'ny plasin'i Jesosy. Averenao amin'ny laoniny Andriamanitra. Ao amin'ny fiainanao izy. Ao anatin'ny tokantranao ohatra nitady zavritaka izany. Ohatra nitady hiady indray nareo mivady nefa na efa mifankaty teo. Tsy ao Jesosy, sisy fanatrehan Jesosy ao. Avereno anatin'ny tokantranao Jesosy androany. Avereno anatiny toeram-piasananao, any amin'ny fihasalamanao any, ny fanatrehan'Andriamanitra. Samy mivavaka zamanaiky kezainy zany. Toery mihitsy raha tady mbola misy zavatra hafahafa mipana ao anatinao ao. Tsy mila an'izany aho e. Tsy mila reo devoly reo anjaka amin'ny fiainako aho. Tsy mila reo devoly reo anao taingim-pozina. Indrindra ianao zay misy tahotra anatinao any, averenao amin'ny plasiny ny toeran'i Jesosy. Averenao amin'ny toeran'i Jesosy androany. Andriamanitra, raisinay izany tenao izany. Tompo malalako, mangataka aminao manokana amin'ny tiany ity. Andray ny fahaloran-tenanay tsirairay avy. Oh, sokafanay fonay amin'izao fotoana izao Jesosy. Sokafako ny foko amin'izao fotoana izao. Araha mahita ao ianao Jesosy malala, feno korotanao, feno tabataba, feno fahatezenanao, feno korotanao Jesosy. Raiso ny toeranao tompo malalako. Misy fotoana izay ihany, misy fotoana mamehika amin'ny fahavalonay. Mamelala ny fahavalonay aka-plasy ao amin'ny toeranay Jesosy. Adinonay ianao, ataonay makasisina ianao, ataonay tsy makalako amin'ny fiainanay ianao. Ankapitsaly ny fahavalo izay amin'izao fotoana izao. Lasa misy tahotra, amin'ny alina lasa misy miorogoro, lasa manofratsy le olona tsy mpanofratsy teo aloha, lasa ohatra mitebiteby, misy palpitation tampotampoka izany. Jesosy lavitra anao izay tsy. Milanao a Jesosy malala, milanao reto raha vavy sanadako reto, ato anaty izao tokantrano izao, vangio indray izay tsirairay avy. Mila mifanatra ianao a Jesosy. Mila mifanatra ianao ty renim-pianakaviana ity, izay ampaoriny fahavalo, ampaoriny tahotra. Zao raim-pianakaviana izao tsy malala fanantenana intsony, tady tanondrika, tady ravoravo-tanana. Jesosy, avereno anaty tokantrano indray ny fisinao sy mifanatrehanao. Midira Jesosy amin'izy nambatan'olona tsirairay avy. Milanao fiainanay tsy mety mihitsy ny zavatra izay ataonay, tsy maefa ninina marina izay araka ny tenao. Raha misaraka aminao Jehovah, ilaiko fanatrehanao Jesosy. Ilainay ianao fanahy masinao, fanahy masinao, fenoia hita tanteraka ny anatinay izany. Mino a Jesosy malala fandray anay ianao. Mankasitraka tompo. Amen. Ala tanteraka anao Jesosy. Andray anay tsirairay avy. Pahery anay ianao tompo. Raha misy kivikivy, raha misy reratreraka tompo malala, alatanjaka indray ianao amin'ny alalan'ny hery fanahy masinao. Iary itsikira sika. Fanahy masinao fenoia, la confessivo tu si dusuja. Valani erinao mitarikya, te invoca o padecia. Fanahy masinao fenoia, la confessivo tu si dusuja.
suja farany erinao mitarika te hivoaka o mpandresy te hivoaka o mpandresy te hivoaka o mpandresy Aleluia, aleluia. Andao idena ny tompo aveatrantsika mevonahitra Andriamanitra. Ao ambadika ny famezanao amboninahitra misy manda ny problema migotsaka izany, misy manda ny problema resy levona izany. Mevonahitra Andriamanitra, tsy voatery idera angataka fanasitranana akory ianao dia zay vao sitrany fa nambadika ny fiderana, ambadika ny famezam-boninahitra an'Andriamanitra omenao azy dia hotsoniko ireo aretin'ireo hialatra amin'ny fakanizy. Ndao ataontsika le hira anankiray hoe Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ay fatipotika amin'ny fahotana nanaovany azy. Ataontsika mpitiavaka an'izany. Andriamanitra maheny Andriamanitra papotika ny fahotana nanaovany azy azo ny fandraisana mandraky izay fahefana atolory azy fanajana nomendrika azy. Andriamanitra maheny Andriamanitra papotika ny fahotana nanaovany azy azo ny fandraisana mandraky izay fahefana atolory azy fanajana nomendrika azy. Andriamanitra fitiavana izy lohany tafikarana. Andriamanitra fitiavana izy lohany faleva itoroana. Ankalazana ny anarana ambony zao rehetra iza orentana mandanitra Jesosy tompony lanitra. Ankalazana ny anarana ambony zao rehetra iza orentana mandanitra Jesosy tompony lanitra. Beka fotsiny alohan'ny tompo. Andriamanitra maheny Andriamanitra fanany fasanaza sy natazona azy mitsanganao velona mandraky izay fahefana atolory azy fanajana nomendrika azy. Andriamanitra maheny Andriamanitra fanany fasanaza sy natazona azy mitsanganao velona mandraky izay fahefana atolory azy fanajana nomendrika azy. Andriamanitra fitiavana izy lohany tafikaraina. Andriamanitra fitiavana izy lohany faleva itoroana. Ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra iza orentana mandanitra Jesosy tompony lanitra. Ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra iza orentana mandanitra Jesosy tompony lanitra. Manitra fitiavana izy lohany tafikaraina. Andriamanitra fitiavana izy lohany faleva itoroana. Ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra iza orentana mandanitra Jesosy tompony lanitra. Ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra iza orentana mandanitra Jesosy tompony lanitra. Ambony zao rehetra iza orentana mandanitra Jesosy tompony lanitra. Aleluia, aleluia. Eny ary tompoko eny ten'Andriamanitra avy hatrany tsika amin'izao fotoana izao resika avy hatrany ny ray aman-dreny Madame Larissa Lidy Andriary Malala ampitehafatana no nandresantsika azy.
Enary tompoko dia amin'ny fofeny fifaliana ampiravoravoana be indray tompoko lasy tompoko vavy no entinay mandroso ato anatin'ny tokantranonao manona ny fiadanan'ny tompo ny fahasoavany be dia be anjaka sy anapakafe no aminao sy ny ankonanao tafiditra soamantsaratsika ao anatin'ity fotoana lehibe sy goavana izay afahantsika mandreny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny minitra vitsivitsy ity izay inoko tanteraka hoe andraisanao aim-panahy lehibe zany fotoana iarahantsika eto izany tadio ihany koa fa rehefa fotoana Alarobia tahaka an'izao dia tsy vitsy amintsika no miditra ao anatin'ny vavaka ombana fifadiankanina dia mankasitraka anao sahady izahay izay misafidy anjo ny fahita lavitra ny AMITIE TV na ny onjapeo ny 93.8 na ny 98 FM izany misaotra ny tompo lehibe ny amin'ny tombonandro sy ny tombontsoa meny antsika afahana mandreny tenin'Andriamanitra dia mankasitraka anao mpanaraka ny fandaharana na amin'ny fahita lavitra araka ny teniko teo na amin'ny radio na amin'ny tonkarazana réseaux sociaux tony koa dia efa isaoranay anao lehibe izany maro amintsika no manisy pouce bleu rehefa manaraka n'itony réseaux sociaux tony na itony hoe karazana j'aime filalatsika azy itony tsara dia tsara zany ary tsy ratsy akory raha mametaka an'izany ianao fa ny tena zavatra lehibe sy mba hirarinay dia ianao andray aim-panahy lehibe ao anatin'ny fandrenesana ny torteny izay ataonay zany zany no tena zavatra lehibe sy goavana ianao andray lesona isaky ny mahitanay mitorteny zany no tena zavatra ao anatin'ny fonay ary irariko amin'ity androan'ity mba ho tahaka zany ani no andraisanao zava-panahy ao anatin'ny fotoana iarahantsika eto amin'ity androany ity zany melohan'ny idirantsika ary ao anatin'ny votoatin'ny torteny andolo anao hiritsika dia ivavakantsika aorinan'izay aorinan'izay dia andray avy hatrany ny tenin'Andriamanitra izay ho raisina amin'ity androan'ity dia ataontsika izay ira mahafinaritra ny farandray mamonjy izay tompo ao ka sy indray ny fonay ataontsika ampanajana ho voninahitra ny tompo Tompo ka sy indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masinao toy ny tamin'ny Pentecosta tompo midinovao ny fiainana aversika hatrany ampiandohana tompo ka sy indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masinao toy ny tamin'ny Pentecosta tompo midinovao ny fiainana fanay masinao fanay masinao midinare fanay masinao Wakiuanao ni fukuanzaka Fanay masno abi Fanay masno abi Fanay masno midinare Fanay masno Waikuanao ni fukuanzaka Waikuanao ni fukuanzaka Waikuanao ni fukuanzaka Waikuanao ni fukuanzaka Ivavakantsika tompoko ndao angatahantsika ny fanamasin'Andriamanitra mba hiteny aminao andao antsoy izany fanamasin'Andriamanitra zany antsoy ny fanatrehan'Andriamanitra mba iona aminy amin'ny alalan'ny teniny anie ianao androany ivavaka isika angatao ny fanamasina ametraka ny teny ao ambavan'ny mpanompony ametraka ny teny any anatin'ny fonao any ambangy nisy ambatan'olona nisy tokantrano izay manjoy manaraka izao fandarana izao
misaotra indrindra tompony amin'ny habeny fahasoavanao sy ny fitahinao nomenao izao fotoana izao ahafahanay mandre ny teninao Andriamanitro za manokana dia te hisaotranao satria tsapako mihitsy hoe tombontsoa lehibe ho azy zany anarinao isan'andro ampaherezinao isan'andro omenao lesona isan'andro misy afatra raisiko isan'andro avy aminao tompo io ny fotoana zay arahana eto Andriamanitra raiko amasiny manokana izao fotoana andresana ny teninao zao vangio ny sambatan'olo laoka amin'ny fananao masina ialo lalana ny ampiteny vavan'ny mpanomponao eto ary amangana isa-tokantrano any amin'ny sehatra maro samihafa andraisana izao fandarana izao any amin'ny toerana maro samihafa zay nokana ny fotoana iainona ny feonao Andriamanitra hiditra ao anatiny ao ane ianao hiara mitoetra aminy ane ianao hiara hisakafo aminy ane ianao anjaka amin'izao ankonan'izao ane ianao misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra amasino zany teny zany aty anatinay aty misaotra indrindra tompo ataontsika ihany refrain an'le hira teo voninahitra Andriamanitra misaotra indrindra Jesosy malalako misaotra Vanai masino ali Vanai masino midinare Vanai masino fenuiao wakiuanao ni fuku anzakao 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 amen iasa mimahazo toerana mbola mamerina ny fankasitrahana feno atsika tsirairay avy ihany zay misafidy araka aminay amin'ity androany ity za dia mino hoe ahery ianao androany andray zavatra avy amin'ny tompondray ianao androany ary tsy andanindany fotoana ny ianao anaraka nyity fandarina ity anio fa isy zava-panahy lehibe hovozinao anatin'izany rehefa fotoana ianona tenin'Andriamanitra natory teny tahaka an'izao moa ireo olona dia tsy vitsy amintsika no resy lahatra hoe mandray lesona avy amin'ireny tenin'Andriamanitra fampisarany reny maro amintsika no manoratra aty aminay aty hoe mampahery be ny toriteny mampahery be ny fampianarana tena nandray zava-panahy tokoa izay amin'ny alalan'ireny telefona na ny SMS na ny tsy fantatra anatin'ireny réseaux sociaux reny tsika miresaka dia zavatra lehibe sy goavana zany ary akoatra ny hoe fangataham-bavaka zay ataontsika satria maro amintsika ihany koa no mangata-bavaka ao anatin'ny fandarantsika eto tahaka an'izao dia be da be ny efa mijoro vavolombelona sady ao anatin'ireny kisoratsoratra lefanao reny na anatin'ireny antso zay ataonao reny fa misy valiny reny vavaka zay arahantsika eto reny ny fikelezanaina zay ataonao reny ao anatin'ny tokantranao dia efa isorantsika ny tompo daholo zany rehetrarehetra zany ary izay dia mirary raha mirary amin'ity androany ity mba ho anisan'ireny olona ijoro vavolombelona reny koa ianao arinao izay manaraka an'ity fandarana ity zany aza matahotra nareo fa na dia fotoana fotsiny ary no afahantsika miaraka eto ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity tsy ho lava be akory zavatra hoentiko aminao eto androany fa andray lesona ianao anatin'izany mety misy fotoana zay tsy mahavita mamaly reny soratsoratra lava be mety fangataham-bavaka na fampahirezana ataonareo reny dia zay koa miteny fa samy teny aminao fa tsisy very aminay reny voaray anao soma tsara daholo reny ary eto anatrehan'ny tompo no ilazanay fa tonga anay eo an-tanan'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra reny fangataham-bavaka zay ataonareo amin'ny karazana SMS reny ny fampahirezana ataonareo moa tsy voatery voavaly hoe manoratra lava be nareo mampahirana dia iny koa zay anoratra lava be diso be loatra ianareo dia tsy araka tsony zany rehetrarehetra zany ary mahafinaritra ihany koa za indrindra no antony ametrahana ny numéro telefone amin'ny écran moa mba hifampahirezantsika mba ho tsapanay rehefa manao an'izao fandaran'izao zay fa misy akony lehibe any aminao ny fiarahantsika eto ary amin'ny alalan'izao fandaran'izao dia mandray fampahireza renao mandray torohevitra ianao mandray aim-panahy ianao misy problème mivana ny ara-nofinao na ny ara-panahinao zany no tena zavatra lehibe aminay ary izany indrindra no antony mba ahafahantsika hoe mifampahery ao anatin'ny rehetrarehetra ireny misaotra ny tompo zay ny amin'izany rehetrarehetra izany zavatra mahafinaritra zany ary tsara ihany koa mifampahery ao anatin'ireo miraretra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny anjaka sy anapaka feno eo amin'ny fiainanao iray manontolo izay androany dia izy tenin'Andriamanitra foy mba hifampahirezantsika ovakitsika ho raisitsika atao amin'ny
tenin'andriamanitra atao amin'ny bokyny mpanjaka faharoa toko fahenina andiny fatelombifolo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo zany a no raisiko amin'ity androany ity a mialohany resantsika sy amakitsika zay tenin'andriamanitra zay de nisy kivazivazy kely zay mba hitako kivazivazy kely ataon'ny olona any amin'ireny réseaux sociaux reny a izy kivazivazy fa mahafinaritra misy fotoana izy reny mba resantsika lesona ihany ozy ny tenin'izy ireo hoe ny kristiana anankiray hony a ny kristiana anankiray na ny zanak'andriamanitra anankiray rehefa manomboka tsy maheno tsirony tenin'andriamanitra intsony ary manomboka tsy maheno tsony koa ny fofony antitry kristy ary manomboka sepotra hony fa satria tsy misy rivotry mifanamasina pitsoka ntsony ho aminy de efa manomboka sepotra de efa forme gravony zay ataon'zareo vazivazy kely izy fa ohatry ny tantady ho marina satria be da be eny ny olona mandre tenin'andriamanitra ohatr'izao kanefa teniko mbenimbeny hoe misy olona mandre tenin'andriamanitra de ohatrany tsy misy ho azy mihitsy le tenin'andriamanitra fa le vadiny any an-trano ny tadidiny rehefa maheno tenin'andriamanitra izy le mpiara-miasa amin'ny manana olana amin'ny any am-piasana any iny ny tadidiny rehefa maheno tenin'andriamanitra izy ary zany no mahatonga le kivazivazy kely ohatrany hoe rehefa manomboka tsy maheno tsirontsony ianao mihaino toroteny ianao de ohatrany tsy tanao hoe naninona ary ianao avy nihaino toroteny raha kristianina ianao ka ohatr'izany no toe-panahinao isaky ny mandre toroteny a mila mailomailo fa efa forme grave izy zay ny antitry kristy resahan'ny baiboly eto moa re olona raha mijerytsika any amin'ny bokin'ny korintiana faharoa io resaka hoe antikristy io de korintiana faharoa toko faharoa any de tenen'ny tenin'andriamanitra aoariny tenin'andriamanitra zany izy hoe kristianina avy nandresy hoe ny kristianina de hoentin'ny tanan'andriamanitra tahaka ny olona avy nandresy zany hoe ny olona anankiray zany a rehefa avy nandresy ka mandalo amin'ny terina anankiray jereo ane ohatra zao tsika resaka kely tsika ohatra reny androny barea reny nalaza teto amin'ny tany sy ny firenena voatsela akory zay izy avy nandresy zany ka na ny olona nakafi azy na ny olona nakazy na ny olona tsy nakazy satria misy olona koa ny malagasy raha tsy naka ny barea fa nyloka hoe tena resy reo e fa na ny olona ty azy na ny olona tsy ty azy na eniny akony zany hoe nandresy ony de tahaka zany le fofony ny antitry kristy tahaka ny hoe misy olona avy nandresy nandalo teo olona avy nandresy ary tahaka zany mihitsy ny tian'andriamanitra hitondrana itian'andriamanitra hitondrana ny fiainany zanak'andriamanitra raha ny korintianina faharoa toko faharoa ny jerentsika de zay le hoe fofony antitry kristy entiny tahaka ny olona avy nandresy ianao mandalo zany ianao de mahita daholo ny olona zany hoe maheno daholo ny olona hoe zay reny le avy nandresy reny le avy ary tian'andriamanitra hoavoaka tahaka zany mihitsy ianao eo amin'ny fiainana amen de mirary mihitsy androany raha hoe ao anatin'ity tenin'andriamanitra ty ianao iasa mahery vaika any anatinao any ny tenin'andriamanitra iasa mahery vaika any anatinao any ny rivotry ny fanamasina mangy anao andraisanao haim-panahy lehibe indrindrindrindra am'izao fotoana ataontsika hoe mareradreraka ny ara-panahiny olona zao rehefa mandreny toroteny tahaka zao any ianao mba hisy haim-panahy hiditra any anatinao any anovo haim-panahy bebe da be any ianao anatin'ny toroteny ary de omby baiboly milaza manao hoe ainao an'izay rehetra mahazo azy ny tenin'andriamanitra rehefa mandreny toroteny any ianao de mahazo ainy ianao any anatinao any zay le hoe mitombo ny haim-panahy any anatinao ohatrany mahazo ainy zany alay izy tsara ianao isaky ny mandre toroteny de zay no ahalalana fa niditra tsara ny anatinao zay ny toroteny ny circule tsara ny anatinao zay ny rivotry ny fanamasina nitondra ny toroteny ary rehefa miditra tsara ny anatin'ny olona anankiray ny toroteny iny de ny baiboly ihany no mbola milaza fa mitondra fanasitrarana ho an'ny aretina rehetra ny toroteny zany eny are zay no mahakasika ny resaka hoe antitry kristy iny tian'andriamanitra ianao hoe avoaka amin'ny tanany mahery ao anatin'ny ady ve ianao sa ao anatin'ny aretina ve ianao tsy ho reraka ao anatin'io zany ianao na misy zavatsarotra lalovanao na fizany toetra mambay lalovanao ankehitriny zany antitry kristy zany ane amerivero eo amin'ny fiainanao amoakanao mitanan'andriamanitra ho tahaka ny olona avy nandresy vakitsika avetrany ary ny mpanjaka faharoa toko fahenina andiny fahatelo ambin'ny folo andikatra amin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny aran'i jesosy tompo vaky toy izao ny teny ary hoy ny mpanjaka andeha izaho izay toerany mba anirahako hisambotra azy ary nolazaina taminy hoe indro ao dotana izy ary dia nampandeha soavaly sy kalesa ary miaramila be ho any izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna ary rehefa ny fomaraina koa izy atoviny lehilahin'andriamanitra ka nivoaka de indreo nisy miaramila sy sovaly ary kalesy manodidina ny tanàna de hoy ilay zatovo taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika ary hoy Elisa aza matahotra fa ny momba antsika de be lavitra noho ny momba azy ary Elisa ny vavaka hoe Jehova mifona aminao aho
ampahiratony masony mba hahitany ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary de nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa dia nidina tany amin'ny dia nidina nakany aminy ireo ary Elisa nivavaka tamin'i Jehova ka nanao hoe mifona aminao aho ataovy manjambena ireto olona ireto ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin'ny Elisa. Alleluia. Ry havana malala mety tantara efa diso fantatrao loatra ity fotoana anankiray izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny lehibe tamina mpanompon'Andriamanitra ary izao ny tokony ho fantatrao manomboka androany. Manana fomba maro tsy takatry ny sain'Andriamanitra, manana fomba be dia be Andriamanitra hitondrana ny zanak'Andriamanitra anankiray ho amin'ny fandresena, amoana ny zanak'Andriamanitra anankiray ho amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra. Manana fomba be da be Andriamanitra mba hahatonga anao zanak'Andriamanitra, manara-dian'Andriamanitra, ianao mpanompon'Andriamanitra, mitondra ny anaran'Andriamanitra ho hitan'izao olona rehetrarehetra zao fa Andriamanitra no momba anao. Manana fomba maro Andriamanitra tiana anehoany an'izany eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Manana hevitra maro Andriamanitra heverana anao isan'andro hitahinanao sy ny ankohonanao. Raha atao indray mijery ny situation any Elisa eto azafady indrindra. Elisa raha ity ten'Andriamanitra nijerentsika teo ty, raha atao indray mijery zavatra nisy dia araka le fomba fiteny mahazatra ankehitriny misy voambolana anankiray malaza mihitsy am'izao hoe tena gravy raha izay situation any Elisa zay raha ity tantara niraisitsika teo ty de tena grave ny zavatra nisy ny hatrehany Elisa tamin'ity fotoana ity satria nahoana maninona moa zany no miteny aminao hoe zavatra grave le izy tamin'ity vanim-potoana ity de ohatrany hoe tafalatsaka teo anivona fahavalo maro be Elisa sy ny mpanompo niaraka taminy na ny zatovo niaraka taminy tena fahavalo maro be satria nahoana Elisa sy le mpanompo namany vitsy be noho ny vitsy zany Elisa ratsorina zany hoe ireo fahavalo ireo de raha ny tena marina mihitsy le zavatra hitany Geasy fa tsy diso le hitan'le zatovony Elisa tsy diso mihitsy fa tena marina, tena vahoaka maro be, miaramily be da be reny fa tonga manodidina naneny ny tanàna ary ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe tonga alina reo ary nanodidina ny trano zay nitoerany Elisa sy io zatovony io zany hoe tena tafalatsaka teo anivony reo problème voacercléany zareo tao zany raha izay no azo ilazana azy tsotra ny cerclény fahavalo Elisa de izy sy ny zatovo voadidina manodidina andeha akavia ianao tsisy lalana akavary ianao tsisy lalana fa nodidininy reo teo ny trano nisy andre Elisa tamin'izay vanim-potoana izay de tena hitanao mihitsy zany hoe raha atao indray mijery zany ahoana ny fomba atao iretsy fahavalo retsy mitondra ny sovaliny ary mazava ho azy mamiaramila azy andeha anafika satria baiko no nomeny mpanjaka azy tamin'izany vanim-potoana izany nisy vanim-potoana nanahirana moa tamin'izany vanim-potoana zany satria raha mijery ny tantaran'ny fiainan'ny Elisa tsika Elisa zay lehilahy nandray ny anjarandroa fa natao anatiny Eli de nampanaovin'Andriamanitra fahagagana be lavitra noho zay nampanaoviny any Eli zany Elisa izany fiainam-pahagagana ny fiainany ary nisy fotoana rehefa andeha hanafina ny antony ty fisamboranany Elisa ty rehefa andeha hanafika ny zanak'Israely ireo fahavalo reo de Elisa mampaminany azy de efa fantany sahady hoe misy fahavalo tsy ananina mitady hanafika atsika tonga de efa nampiomanina miaramila ny zanak'Israely nampiomanina daholo ny mpiady rehetrarehetra manao hoe atsy ny toerana misy andreo etsy izy mitady hiditra Elisa nomen'Andriamanitra n'izany fahitana zany Elisa nomen'Andriamanitra le faminaniana ankary ny velam-pandrika velariny fahavalo rehetra tsisy latsaka atao mihitsy zanak'Israely ny irika de davy ny fahavalo nidirana rehetrarehetra ny tapenana daholo tsy tafiditra mihitsy reo fahavalo reo satria nisy lehilahin'Andriamanitra tao ary tamin'izany vakivava mihitsy le mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany hoe ahoana reny anaovantsika ny misy olona tena mivadika mihitsy raha amintsika aiza veo makaria atsimitsika de tonga de hitany zareo fefeny daholo ny any atsimo tsisy idirana makaria andrevana tsika voafefy daholo ny any andrevana tsisy idirana any atsinana any avaratra tsisy fomba idirana tena misy olona mivadika eto miraitsykombakomba amin'ireo mpanjaka n'Israely reo ary zany no mahatonga atsika hitany foana zay tetikady rehetra ataotsika tena marina tsy misy piraitsykombakomba fa ny tena marina misy ny fanan'Andriamanitra misy ny fanatrehan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy no mamoaka ny zanak'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina tesitra ny fahavalo teny zareo tsy misy miraitsykombakomba amin'izany tsika tsisy miaramila miraitsykombakomba amin'ireo zany fa ny tena marina zao manana mpanompon'Andriamanitra zareo Elisa ny anarany sy zavatra rehetra ataonao ry mpanjakana de any ambony fandriana enao mbola vao misaintsaina fotsiny any ambony fandriana hoe ahoana indray nanaovantsika azy tonga de efa fatany sahady
misitra ny mpanjaka ary ny safoka aizany misy an'izany fa nda anirahako miaramila andeha hisambotra azy anirahako miaramila ary tsy manatao miaramila vitsivitsy miaramila marobe io nanodidina ny tranony Elisa vo cercle tao Elisa tsy nanana fitaovam-piadiana izy tsy misy na inona teo ampelantanany afa-tsy ny fanahan'Andriamanitra andro alina ireo nidina tao zany hoe fa maizina ary mipetrapetraka ny tetikadiny fahavalo petrapetraka daholo izy zao nanaovantsika azy vao mandeha ny topo tonga dia metsika nareo zalahy metsika ny aty petrapetraka ny alina indray manontolo ny tetikadiny fahavalo rehetra ary vao mifomaraina ny zatoviny Elisa dia nahita fa feno fahavalo manodidina ny tanàna maro be ny fahavalo zareo vitsy zareo mianakarely raha tsy diso atao anatin'ny tokantrano eo ary tamin'izany vanim-potoana izany dia ohatrany mampatahotra tokoa le toerana sy le fomba napetra miainany Elisa tamin'izany vanim-potoana zany fa sy ny tetikadina petrapetraka ny fahavalo fa ny mahafinaritra dia zao tamin'ny fomba mahagaga namohan'Andriamanitra azy fomba mahagaga ary fomba tsotra fotsiny namohan'Andriamanitra azy amin'ny fandresena nakany amin'ny fandresena zandro amin'ny mampahery anao ozy izy ianao manao hoe tena tototra mihitsy aty sepotra ve ianao enonao mihitsy hoe tena ny voly ty tsy miditra ny trosan'olona tsy maintsy efaina ny ofatrano hoe tsy andaniny ny sakafo tsy maintsy hohanina ny asa tsy mandeha ny aretina koa ty ohatry miditra tsy kelikely enonao ohatry ny tototra mihitsy ve ianao amin'izao vanim-potoana zao manaraka an'ity fandarana ity fotoana zao ry havana malala anehoan'Andriamanitra fa velona izy ary miaraka aminao ary tsy mandaona mahafoy anao na dia ao anatin'ny ady mafy zay atrehanao azy ao amin'io toerana everinao fa tsisy azo ale itsony amin'io fotoana hitanao tena mahavery hevitra lao tsy hita tsony zay ale io raha olona tsotra zany tena tsy hita zay aleha ianao vo cercle ny fahavalo marobe fa tsy mba vitsivitsy ianao nitadiavy ao fa Andriamanitra manana ny fomba fiasany tsy takatry ny saina zandro any mampahery anao zay fomba fiasan'Andriamanitra tsy takatry nyzay no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao androany ianao tena mahatsapa fa tena tototra efa ila tsy tafatrako itsony eo mihitsy ianao no mila mahita ny voninahitr'Andriamanitra ary raha te hampahery anao androany fa ao anatin'izao fotoana zay iainantsika ao anatin'ny zavatsarotra iainan'izao tontolo zao eo Andriamanitra no anavaka anao ary ampiseho fa tena zana amin'ny marina ianao halleloia za androany tena te hampahery anao e tahaka nandosiran'ireo fahavalon'ny Elisa ireo no andosiran'ny fahavalonao eo anoloanao iambo eo anatrehanao ane ny fahavalonao omena teo anatrehanao ane ny fahavalonao zay rehetra mitady anisy ratsy anao reo rehetrarehetra mitady anala baraka anao reo rehetrarehetra manana tetikady andetika anao mitady ny ainao satria dia zany mihitsy nitadiavin'ny fahavalo tamin'ity androany ity niamono any Elisa ary tsy vazovazo mihitsy fa androany mampahery anao mbola vitan'Andriamanitra mamoaka anao ho amin'ny fandresena miezinezina amin'ilay tsy takatry ny fahavalonao mihitsy ny fomba hidiran'Andriamanitra tsy hatra eo amin'ny fiainanao ary raha lalana ray no nidirana izy rehetra niditra teo aminao dia ny baiboly no milaza fa lalana fito no andosirany eo anoloanao tsy hofikorano ianao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny anaran'i Jesosy ny 505 organe de sens rehetra eo amin'ny fiainanao ivoan'ny fahavalo daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy andositra hiala ao anatinao mety neritreritra ve ianao anatin'ny aretina mihitsy ianao dia ozy ianao za le nandray tanana olona taringamba na tafiditra n'le aretiny ity za le nanadino sasatana iny tonga dia nihinana mofo za mety le nandeha namangy fahoriana tarika mety zay le vorivory kely iny mpianakavoka zay mihitsy ngamba nidirany ty aretiny ity za le tsy nanao arovava tsy nanao kasibosy ngamba zay mihitsy nidirany ty aretiny ity za mampahery anao fa nataiza nidirany hitady lalana ivoaka andositra anao reo hitady lalana andositra reo ary tsy mahajanona leo anoloanao zany fomba fiasan'Andriamanitra ry havana malala tamin'ny andron'ny Elisa ity dia zany fomba fiasan'Andriamanitra ary za tena mino am'ty androany ity fa rarehanao mihitsy any anatin'ny fonao any anatinao ohatry nitanao voagetsagetsy matahotahotra ohatry ny be fanahiny zany vao mararirary kely mbola tsy dia misy an'le tena mampatahotra mbola tsy tonga any amin'le gravy araka resahantsika akory dia efa magovotra ianao dia efa mieritreritra fasana dia efa mieritreritra hoe ataoko aizy reto zanako reto dia efa mieritreritra hoe ahoana ny toy ny fiainako ry havana malala amin'ity androany ity dia mbola mampitraka anao ny tenin'Andriamanitra fa mahay zavatra ny Andriamanitsika jereo tsara niny fomba namohan'Andriamanitra n'izy Elisa sy ty zatoviny ity tao amin'ity toerany ity fomba namohan'Andriamanitra azy dia tamin'ny fomba tsy takatry ny sain'ny fahavalo ary tiako zaraina aminao zany amin'ity androany ity fa mbola manana fomba be da be mety tsy azonao eritreretina tsy azonao vinanina mihitsy Andriamanitra raha ao anatin'ny fonao ao amin'ny fiainanao ao vitan'Andriamanitra no mamoaka an'io amin'ny fomba tsy takatra ny saina
misokatra daholo ny 5 organes de sens rehetra amin'ny tenany vatanao rehetrarehetra iny voany karazana retina io na inona anarany possible za Elisa voageja manodidina fa tsy tery ala izy tsara izy voageja manodidina tena arabaky teny mihitsy zay voalaza fahatsapandro Paoly voageja manodidina zay nefa tsy tery ohatra verevitra fa tsy namoy fo enjehana fa tsy potraka zany ny tian'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao hoe ibozy any toroteniko tamin'ny hery manao hoe misy fotoana anao tsy hoe alan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao nampanantenan'Andriamanitra hoe ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty de lavo-pahoriana tsy misy fahoriana tsony misy fahoriana eto amin'izao tontolo zao fa ao anatin'io ianao mandalo fahoriana eto amin'izao tontolo zao io eo mihitsy Andriamanitra no maneho no maha-Andriamanitra azy eo Andriamanitra manokatra lalana mbola tsy nisokafany hatramin'izay eo Andriamanitra manao zavatra mbola tsy nataony teo amin'ny fiainanao hatramin'izay voageja ve ianao ozy ianao hoe tena tsisy lalana tsisy irika ivoana tsony raha tafavoaka an'Andriamanitra Elisa ho tafavoaka ihany koa ianao ho tafavoaka ihany koa izy ianao efa marary ty ny vola tsy misy atao ahoana ny tsabona mbola vita an'Andriamanitra no maneo voninahiny eo amin'ny fiainanao tsy ho hitan'ny fahavalo tsony aniny fomba rehetra idirana eo amin'ny fiainanao tsy ho hitan'ny fahavalo satria izao mivavaka nataony Elisa tamin'izany vanim-potoana zany Andriamanitra mifona aminao ataovy manjambena ny mason'izao de nanjambena ny mason'ny fahavalo zany hoe vavaka tsotra fotsiny tonon'ny Elisa zany tonga de nanjambena ny mason'ny fahavalo rehetrarehetra ary tsy hita ny varavarany Elisa io trano io fa voadidina voacercle ray manontolo fa tsy hita ny fomba nidirana tao mba ho tahaka zany aneny devoly ho tahaka zany aneny fahavalonao tsy ahita ny lalana idirana eo anatin'ny tokantranonao satria ataon'Andriamanitra anjambena ny masony ary nafiry isany na ohatry ny ahoana abeany vitan'Andriamanitra ny mandresy an'ireo mora foana rehefa mombanao Andriamanitra zany ro any te ampahery anao vitan'Andriamanitra mahatonga an'ireo fahavalonao reo omenatra sy angaya andositra eo anoloanao teto amin'ity toerany ity jerentsika le tantara teo fa Elisa sy Geazy na ity zatoviny ity de samy mpanompon'Andriamanitra izy mirahalahy reto teto samy mpanompon'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra samy nanana fomba fijery roa samihafa ny fomba fijeriny Geazy hafa mihitsy fa ny fomba fijeriny Elisa hafa mihitsy ny fomba fijeriny Geazy de fahavalo be da be tsy mivazivazy tena vonina ndripaka mihitsy zany nahitan'ireo olona rehetra manodidin'ireo fa ny fomba fijeriny Elisa mpanompon'Andriamanitra azy de manana ny fomba fijerin'Andriamanitra izy ry havana malala ny olona anankiray izay efa voafora tsara ny fony de ahita izy fa lehibe ny Andriamanitra ny olona anankiray izay efa voafora hoy voalaza ny Apokalipsy 3:12 lazana hijerentsika vetivety toko fa Apokalipsy lokakaikinao amin'ny baiboly de avadio miaraka amiko 3 minitra fahatelo Apokalipsy 3:7 de eo amin'ny andininy fa fahatelo ambin'ny folo fa 7:10 azafady indrindra ho an'ny fiangonana tany Laodikisy ity Apokalipsy 3:7 de eo amin'ny andininy fa 7:10 Umfaky ny teny manao hoe de manoro hevitra anao aho ividy amiko volamena voadio tamin'ny hafa mba hanakarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafinao mba tsy hisehony ny enatrao noho ny fitanjahanao ary ody maso ahosotrao ny masonao mba ahiratanao ry havana malala manoro hevitra atsika eto ny baiboly za ty ampahery anao aza mireare am'izay eo ampelantananao antehera foana amin'Andriamanitra torohevitra nomeny ny baiboly manoro hevitra anao satria raha ity fiangonan'ny Laodika ity no jerentsika ny tantara eo aloha kely eo de izy ny mieritreritra fa tena izy ny tena masina izy ny tena zao fa ny baiboly de mamariparitra azy mihitsy hoe ianao le tena mahantra indrindra ary ianao mihitsy ny tena mampalahelo fa moa voalazany ten'Andriamanitra mandala makanesa aty ozy izy de mividiana ianao tsara manoro hevitra anao ividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba ho mpanan-karena ianao satria ianao mieritreritra hoe niary fananana be manana an'izao rehetrarehetra zao de ozy ianao manao hoe sy vitako rangahy io tsy maintsy sitrany io tsy maintsy tafavoaka io fa ozy ny baiboly manao ianao le mahantra indrindra raha tsy manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ary zay no mahatonga ny baiboly miteny hoe misy zavatra betabe any raha ity baiboly ity zany resahana tsy vitan'ny vola man-karena eo ampelantanana
izay no ilana ao an'andriamanitra ary mila hitodianao amin'andriamanitra fa raha ianao no mirehare hoe manana vola manan-karena mbola vitatsika io rangah alefatsika ny adava rehefa tsitra reto Madagasikara dia miteny aminao fa ozy ny baiboly manao hoe ianao no mahantra indrindra fa mila mividy volamena voadio aty amiko ianao ozy ny baiboly mba hanan-karena ianao raha ozy ianao manao hoe tsika indray manana zay manana ambiamitsika izay tsika nanaovantsika dia ozy ny baiboly manao ianao le mahantra lay mitanjaka ianao mividiana fitafiana fotsy mba hotafinao dia mba tsy iseho ny enatrao ozy miteny ianao manao hoe zay manana an'izao baiboly manoro-hevitra anao mba tsy iseho ny enatrao vidana ody maso aty amiko ozy ny baiboly ody maso avy eo amin'i Jesosy mba hiratanao fa misy anie kristianina tena tsy mahalala mihitsy tena zanak'Andriamanitra izy mpanompon'Andriamanitra izy fa ohatrany hoe tsy hitany mihitsy izay tena asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsy mahatsapa mihitsy izy hoe io Andriamanitra miditra tsehatra eo amin'ny fiainany zany le olona najambainy ny devoly zany ary tahaka an'izany ny toe-po tao anatin'ity Gehazy ity ry havana malala nahatonga ny fomba fijerin'izy Selisa samy hafa mihitsy ary mila nentina mabavaka mafy mihitsy aloha Gehazy zay vao nahiratra amin'ny masony fa ny zavatra hitan'ny Gehazy dia zao reo fahavalo be mandrapatonga ny olona anankiray mahavidy ny ody maso voahova tanteraka ny fomba fijeriny ny masom-pananao mila misokatra manomboka androany mila mahafantatra manomboka androany fa manompo Andriamanitra lehibe ianao manompo Andriamanitra mahavonjy ianao manompo Andriamanitra manafaka ianao manompo Andriamanitra mahavita zavatra eo amin'ny fiainanao ianao manompo Andriamanitra mahagaga ianao lay mpanasitrana mpamonjy mora azo indrindra zany ny anaran'ny Andriamanitra ao mila fantatrao zany manomboka androany mila fantatrao zany rehefa misokatra ny masom-panahanao dia ho fantatrao tsara hoe izy ty Andriamanitra ivavahako ty inona ny zava-bitany atraiza ny heriny ho tsapanao eo amin'ny fiainanao zany fa ny olona manana toe-po Gehazy ty moa dia raha nijery ny tantaran'ny Gehazy tsika any amin'ny andin-tsoratra masina hafa any dia tena izy ty sady lehilahy be fanahina izy moa tia kely ohatrany karazana ty vola kely zay fetsifetsy kely zay tsy dia mahitsy loatra misy fotoana ny rana nandeha nanangana ny zanak'le vehivavy maty izy le vehivavy sonemita fa tsy nety nitsangana le ohatrany hoe tsy mpanompon'Andriamanitra iny izy misy fotoana tsy dia naomby amin'le asa natao satria olona tsy dia mazava loatra eo anatrehan'Andriamanitra tsy dia mahitsy loatra teo anatrehan'Andriamanitra anka isaky ny fomba fijery izy tsy mahita fa tsy zavatra ratsy foana tsy mahita fa tsy zavatra miiba foana zavatra negatifa foana ary misy zanak'Andriamanitra tahaka an'izany fa hanomboka androany ianao dia mila mahafantatra ianao fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mahay zavatra ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ny Andriamanitra ao dia mpamonjy anao amin'ny fotoana rehetra ilanao azy dia eo foana Andriamanitra zay no Andriamanitra ivavahanao ary mila mahafantatra an'izany anao misokatra toy izany no masom-panahanao tiako ianao mba izany mihitsy ny fiainanao alala ianao fa tsy ireo problème ireo ny be da be tsy ireo problème ireo ny ngeza be tsy ireo no hoe mahery be tsy ireo no hoe tena diso maro loatra ka tsy vitan'Andriamanitra tsy izany loatra fa ianao no mila misokatra fotsiny masom-panahanao fa ho voalazan'ny baiboly manao hoe aza matahotra fa nomomba antsika dia be lavitra noho ny momba an'izao tontolo izao aza matahotra fa nomomba antsika dia be lavitra noho ny momba azy ozy Elisa mety ny Elisa mabavaka tompo ampairato ny maso ny ahitany fa ny momba anay dia be lavitra noho momba an'izao tontolo izao eganenao mba tsy ho kristianina ho hitina mbavaka lavo izao kristianina tena mila vavaka lava kristianina mila ampaherezin-dava fa raisy ny hery zany ny antony fitaom-bavaka zay ataontsika tahaka an'izao mba handraisanao hery ny antony fifadikana tahaka izao anery olona andraisana aim-panahy mba tonga anao tsoreraka ao anatin'ny adi-panahy zay atrehanao na adi-panahy na ady aranofo na ady amin'ny lafiny rehetrarehetra iainantsika daholo ane zany hery ohatrany ahoana ny ao anatinao zanak'Andriamanitra io entinao miatrika an'izany enganenao mba tsy ho kristianina tahaka an'izany fa mba ho kristianina matanjaka ane ianao kristianina mahery ane ianao kristianina vita zavatra ane ianao kristianina tsy mitanonika manoloana amin'ny fahavalonao zany ane ianao kristianina mahira-tsaina ane ianao ka amin'ny fotoana tsy misy lalaka lentso dia izy tolo-tsaina avy any an-danitra hiditra ao anatinao ivoanao amin'ny fandresena mihezinezina zany no programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa rehefa nisalasala rehefa teo foana i Gehazy hoe tena tia ny Gehazy tenena amin'io maty eto tsika androany zay vao tapitra vitany amintsika fa Elisa tsy taitra akory zany ny zanak'Andriamanitra efa manana fomba fijerin'Andriamanitra be da be mimpanan-kivy amin'izao fotoana zao zavatra hita masonao zavatra riansofinao zavatra manodidina anao ohatra manan-kivikivy hafahafa zany fa za mampahery anao oka hiavaka ianao zanak'Andriamanitra aloha ny olona hiezaka hanan-kivy anao fa ianao malala tsara ny Andriamanitra ao ampo anao ny fahasoavany
ampiaro anao ny heriny tokony anana an'izay fomba fijery zay ianao ary manana ny fomba izay iatrehanao ny problemanao misy fotoana tadiditsika tsara tamin'ny andro ny zanak'Israely misy fotoana salasala ny zanak'Israely rehefa hiditra ao amin'ny tany Kanana isalasala foana zareo ary Josua sy Kaleba tamin'izay vanim-potoana izay rehefa tonga ny feo ny izy 12 lava ny safo ny tany Kanana ny Kananita tonga izy avy any dia nitondra tatitra ny folo lany laza daholo manao hoe tena enjana be tsy possible ny idiranao mafy be ny olonao goavana be ny olonao tena tsy possible andao hiverina zany ny feo misy fotoana heninao foana enjana be io zavatra mahazo efa tena izy mihitsy io efa sy io mihitsy nafato otrany koa nahazo andranona tatsy hitanao ny ferapara firy zao misy dia efa tonga dia miferinaina dia mirokotitra ary zany ny feon'ny fahavalo manaketraka anao fona tahaka an'izany ny folo labe izao ny arany teny daholo fa tsy possible ny idiranao amin'ny tany Kanana fa nafinaritra ny fomba fijery ny Josua sy Kaleba hafa mihitsy reny le olona efa niova fijery efa noforain'Andriamanitra ny fomba fahitany nanana ny fomba fijery tahaka ny fomban'Andriamanitra fomba fijerin'Andriamanitra anka izy amin'ny rahalahy nanakivy daholo ny olona rehetrarehetra dia izy amin'ny rahalahy nanampahery ny zanak'Israely andao fa efa fony Jehovah ho antsika amin'ny tany reo olona ny overinareo fa vavety be fa avalo mafy be reo hanao atsika reo re havana malala za tena mirary soanao raha ao anatin'izao confinement zao ny olona rehetrarehetra tena potika ny fandrarana potika ny lalana kataka nikatona ny tary nikatona ny taty ny teny aminao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao indrindra no hitahian'Andriamanitra ny zanany raha mikaikikaika daholo ny olona ianao hijoro vavolombelona raha mataotahotra daholo ny olona ianao mbola hiseho fa zanak'Andriamanitra ary mavita zavatra ao anatin'izao no havan'Andriamanitra ianao fa misy ny fitahian'Andriamanitra ny fanambinan'Andriamanitra amin'izao confinement zao atsangan-javatra ianao misy zavatra nirinao tsy vitanao hatramin'izay fa tatoato anokatra lalana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra havita zavatra lehibe tsy vitanao ianao possible zany hoy miteny Josua sy Kaleba hanao atsika reo nidika an'izany io problème ny overinao fa ngeza be goavana be sarotra be mila tsy ho raisy io mihitsy no avadika Andriamanitra ho tonga fitahina ho anao inona daholo ny hitanao tena mavesabesatra manodidididina anao za mampahery anao androany possible ny andresenao andreo mora foana ny andresenao andreo anokatra lalana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra fa androany amin'ny teny aminao mahirata ny masonao manomboka androany ampahirato ny masom-pananao manomboka androany raiso ny teny fikasan'Andriamanitra ho anao sy ny zanakao ampahirato fotsiny ny masom-pananao ifidiana le vola le ody maso ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra raiso zany ody maso zany dia soloy le fomba fijery zao tontolo zao le fomba fijery mihiba foana le fomba fijery tsy mba mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra fa zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty ihany ny hitany hoe rehefa miara-tampona eto zao tontolo zao dia nevery fa tampona miaraka aminy koa izy fa ny zanak'Andriamanitra anankiray miaraka amin'Andriamanitra misy lalana mohan'Andriamanitra azy zany mahatonga anay ray havana malala manoro-hevitra anao fa ity zao tontolo zao ty ny mety very hevitra ity zao tontolo zao ty mety tsy mahita aletsony fa ianao mbola hitan'Andriamanitra foana fomba lalana hitondranao tahaka ny avina andresy Andriamanitra ho very hevitra ane ny fahavalonao manomboka eto aloha mba mifahavalonao indray very hevitra mba hampifambadian'Andriamanitra ane io raha sy possible ane zany mba hoe au lieu de ianao no very hevitra tsy hitanao tsony zay atao mba ny fahavalonao indray no very hevitra satria te very hevitra mihitsy ireo fahavalo reo tamin'ny andron'ny Elisa dia ny mpanjaka tena tena inona mihitsy ary tia nahazo atsika ty fa ahoana mihitsy ary ny to hitany zalahy foana nitetika atsika ary to ohatra ho fantatra zareo foana ary ny planintsika ahoana mihitsy ary stratégie ohatra ny ahoana hitany daholo zay zavatra velabelaritsika zay tetika atsika rehetra ty ambadika ty ahoana hitan'ireo zanak'Israely reo foana fa misy inona mihitsy ao amintsika reo mihitsy misy mpivadika tsika reo mihitsy misy mikome zany no mahatonga an'ireo mba fantatra amin'ny programme atsika rehetrarehetra ty ny tena marina aza miditra lalina koa re amin'izay programme amin'ny fahavalonao any fa jereo ny programme n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny programme n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tsy mbola nieritreritra nisy ratsy anao zany izy te hitondranao amin'ny voninahitra makany voninahitra te hitondranao amin'io kely io mihitsy ho amin'ny lehibe dia alehibe indrindra ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainanao dia izao tahaka ny foakandro maraina miamazava hatratra ny ahavo tian'Andriamanitra metrahana anao zany ny programme n'Andriamanitra aza miraharaha zay programme amin'ny fahavalo mora foana
ny alanao am'izany programme fahavalo zany rehefa tariny fanahy masin'andriamanitra tariny tana maherin'andriamanitra ianao zany no mahatonga anaty hiteny aminao manao hoe ninninina zana tsipika amin'ny rehetrarehetra firon'ny fahavalo tetikady rehetra firon'ny fahavalo tsisy ambinina aminao zany baiboly no milaza n'izany mikonkononandro zareo mivorivory any daholo ny fahavalonao ao anandray zany nanaovantsika azy fa tsy nao am'le tetika anankiray iny e ao anandray nanaovantsika azy miteny anao amin'ny anaran'i jesosy a tsisy ambinina aminao zany rehetrarehetra zany tsara fiarovana ianao ny momba anao dia be lavitra noho ny momba azy saina hafa mihitsy no omen'andriamanitra anao zany ny tian'andriamanitra moano anao reny tetikady ataon'ny fahavalo rehetra reny andamoka daholo re rehefa miditra tsetra andriamanitra hainao midikan'izany mandamoka zany tsisy mahomby sans effet tsy misy asany tsy misy akony eo amin'ny fiainanao tsy midona any aminao zany ny dikan'izany tsy mahita irika eo amin'ny fiainanao eo aminao sy ny ankohonanao satria tadio tsara fa ty endriky ny tokantranony elisa sy ty zatoviny ty dia endrika ankohonana anankiray ao anaty tokantrano tsy enao ihany no arovan'andriamanitra hoe mandeha eny ianao na makaiza anao fa hatramin'io ankohonanao sy tokantrano io tsy hitany devoly zay hidiranao tampina ny masony satana fahavalo manjambena ny masony amin'ny vavaka zay ataonao sy mifijoroanao eo amin'ny banga rehetrarehetra elisa no nijoro niteny tsotra fotsiny izy ampahirato amin'ny masony geazy na hiratra amin'ny masony geazy nahita fa aika feny fiarovan'andriamanitra be lavitra noho ny fahavalo niteny tsotra fotsiny elisa hoe ataovy manjambena ny masony reto fahavalo reto nanjambena ny masony elisa zao nandeha nivoaka nandeha nijery azy teny tsika moa tsy mahavaky hatramin'ny farany tantara fa rehefa ao tokantrano anao vakio elisa nandeha nitsena amin'ny fahavalo teny iza hoe le tadiavinareo antady amin'ny elisa zay elisa le lehilahin'andriamanitra fa zao tsy haiko zay resadresaka teo ozy elisa ndao manaraka fa hoetiko anynareo nefa elisa ihany miresaka amin'io riavana malala ho verihevitra ao amin'ny fahavalonao tsy ahita irika eo amin'ny fiainanao amin'ny fahavalonao ho verihevitra ireo tsy hitantsony zay fomba atao ianao zao no mitsangana eo fa tsy tafiditra eo zany izy ndao izy izy elisa nitaritiny elisa ary mahafinaritra tamin'ny toetsainy elisa efa tratrany ary ireo indray ny tonga teo ampivonin'izy rehetra fa nafinaritra tezitra ny mpanjaka tamin'izany vamotoana zany dia niteny manao elisa asiko va izy dia izy elisa aza mamely azy androsre sakafo ry zareo mihoanina izy hoaniny meo sakafo nanao fanasana be au lieu de ady be sy gidragidra be ny teo fety be indray nanolony andriamanitra azy ry havana malala ao amin'ny tompo amin'ity androany ity au lieu efa niandry mihitsy zao fahavalo hoe tena rehefa hitombany daholo reo mikimikimy daholo miafikafita daholo miafiafy daholo efa miandry afatesa miandry vaovao ratsy fotsiny ivadiky zany toedraraha zany manao mikandroany raha izany no andrasan'ny fahavalo hoe tena izy fisaonana eto androany avadiky andriamanitra fifaliana mezineziny zany satria dia zany mihitsy ny zavanisy tamin'ity androny elisa ty miandry daholo ny olona rehetra hoe tena gidragidra eto androany fa tafiditra eo anivony fahavalo tafiditra eo ampivoany voadidiny miaramila ny zanak'Israely tonga teo ampivoan-tanàna ary efa tena tsisy antsitany retsony zay natao fa tafiditra voacercle zanak'Israely indray nanodidina azy fa madika ny rasa ao fa nafinaritra tamin'ireo zanak'andriamanitra reto nomeny sakafo baiboly milaza raha mijery ny andiny manaraka eo tsika andiny fafito amby favalo fa sivy amby folo volazany tenin'andriamanitra fa roapolo no manidy ambany eo e nanao sakafo be zareo dia misy fifaliana be teo dia misy fety be zany no zavatra nandraisana an'ireo fahavalo reo ary nafinaritra dia zao baiboly ane marina foana hoy ny tenin'andriamanitra manao hoe raha anao na fahavalonao dia mehoanina izy raha mangeta hita izy dia omeo osotrony fa raha manao an'izany ianao dia anambatra vainafo eo atapindohany zany hoe amin'ny fotoana mitambatra eo atapindoha amin'ny fahavalonao ny vainafo no nosoa zay ataonao aminy satria ny baiboly ihany koa dia milaza manao hoe valio amin'ny soa ny ratsy raha misy olona manao ratsy anao dia ianao tsy hoe amaly ratsy azy mamaly ratsy ny ratsy fa valio amin'ny soa ny ratsy zay ataon'ny olona anao dia ny baiboly manao hoe anambatra vainafo eo atapindohany ianao ainao nidikan'izany vainafo eo atapindohany zany amin'ny fotoana ka ratsy fihetsika ny fahavalonao amin'ny fotoana dispakely ny fahavalonao amin'ny fotoana misy zavatra ketriketrehany fahavalonao amelezana anao dia io vainafo eo atapindohany io ihany ny andoro azy ny soa be da be zay nataonao taminy any io ihany ny andoro azy ary mafinaritra tamin'ity vamotoana ity raha nijery ny toy ny tantarantsika dia ho voalazany tenin'andriamanitra manao hoe nanomboka tsy nitoady tany amin'ny zanak'Israely tsony ireo fahavalo rehetrarehetra ireo andao jerentsika zay teny zay aloha eo ambanimbany eo mba tsy miteny zavatra diso moa zany fa mba zavatra mitombona tsara no atao andiny fahatelo amby roapolo mpanjaka varotako fa eny andiny fahatelo amby roapolo dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka ary rehefa nihinana sy nisotro ireo dia nampandehaniny ary dia nakany amin'ny tompony izy koa dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoady ny Siria
ko dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadiny Siria. Rehefa avy nihinana sy ny sotro natao ny fanasana be nalefan'ny zareo. Tanazay nareo raha nydevody ary. Ie, ka tsy fahamenarana ve zany reo olona? Nangay mihitsy nga am'iretsy nandeha nandray ny basiny, nandray ny spikany, nandray ny lefinany, de lasa nandeha ny tsaitsaika nandeha noty. Olona avy nanomy hanina anao ataonao nandray nivadika amin'ny firiko indray nareo. Tsisy an'izany. Menatra. Ary zany mihitsy ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fahavalonao. Menatra. Ary tsy say verimberina aminao intsony. Iala maina ny fahavalonao sy ny tetikadiny rehetra, ary tsy say verimberina aminao sy ny ankoranao tsony. Satria isy ny fiarovan'Andriamanitra aminao. Isy ny prinsipan'Andriamanitra fotsiny ny arahanao. Le fomba fiasan'Andriamanitra sy ny baiko omeny fotsiny, izay fotsiny arahana, dia ho hitanao an'Andriamanitra ny toy ny adinao. Hitanao zany Andriamanitra miditra an-tsehatra, hitanao zany Andriamanitra mandray andraikitra zany. Menatra ireo. Aza mba kristianina entina mabavaka lava ohatry ny Gehazy ianao. Hoe Jesosy mba hampahirato re masany reto fa lehibe ianao. Mba hampafantary reto olo reto fa tena mahery ianao, mavita zavatra. Engany mba tsy ho izany ani. Mitoe-panahy ao anatinao mahazanak'Andriamanitra anao. Tsy olona entina mibavaka lava fa mba ianao ndray. No mpitondra mambavaka ny hafa. Be da be ny olona reraka manodidina anao hoe. Be da be ny olona viza ary misy fotoana miandry anao izy. Miandry anao mba hijoro amin'ny alalanao dia ho vonjen'Andriamanitra ny ankohonanao, ny manodidina anao, ny firenena malagasy. Amin'ny alalanao tsika no andrasan'Andriamanitra hijoro, tsika no andrasan'Andriamanitra aneo hitany izao tontolo izao fa velona izao Andriamanitra izao. Amin'ny alalanao no tian'Andriamanitra anehoana fa miasa izy. Amin'ny alalanao no tian'Andriamanitra anehoana fa manasitrana izy. Ry havana malala ho amin'ny tombo. Inona ny mbola zavatra mibahanao anatin'ny fonao ao ka mitady haka ny toeran'Andriamanitra. Inona daholo ny fampahoriana, ny fampangororona alefa satana, feo alefa ny devoly, mampitebiteby anao, tsy ahitanao tory andro aman'alina, mampitombany anao. Zany ahita vehivavy anankiray. Tonga dia vao tonga avy any ny aonana aminao ny ela tonga dia ranomaso be avozana pozitiva. Ry havana malala ho amin'ny tombo. Manasitran'Andriamanitra. Ary io karazana aretina kely na inona na mifindra, firy moa ny aretina efa mifindra teto amin'ity zao tontolo zao ity nefa nisy. Fa rehefa Andriamanitra miditra an-tsehatra manjavona zany. Za mampahery anao amin'ity androany ity, ny dikapoka ny aretin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana tompoko. Tsy mifidy aretina hositraniny zany. Fa na inona anarany, na forme grave na forme mbola normal. Za mampahery anao, sitran'i Jesosy zany rehefa matoky azy ianao. Aza misalasala amin'ny heriny zany. Tsisy zavatra impossible zany amin'Andriamanitra. Tsisy zavatra tsy vitany zany vavaka zany. Tsisy zavatra tsy vitan'Andriamanitra zany rehefa mandray an-tanana izy. Vitany io. Hain'Andriamanitra io. Na ny situation familiale misy ianao, na ny aretina misy eo amin'ny fiainanao, inona daholo le zavatra misy. Vitan'Andriamanitra manarina an'io, manova an'io, mamadika an'io. Raha tokony ho fahafambaraka, raha tokony ho enatra, raha tokony ho fahoriana, avadika Andriamanitra ho fitahiana, ho voninahitra, ho falebiazan'Andriamanitra, ho fifaliana be. Fijoroana vavolombelona ny ao ambadika io problème matrehanao io. Fijoroana vavolombelona ny ao ambadika io fa mareta mitokia amin'Andriamanitra, ampahiratony masom-pananao, mahalalany Andriamanitra zay vavahanao. Manompo azy, fataro tsara hoe ohatry inona ny zava-bitany, inona daholo nefa vitany teto ambonin'ny tany, inona daholo ny tantara rehefa voasoratra ao, reny ny rakitra ho tantara fotsiny reny rehefa tsy iainanao ry zanak'Andriamanitra miainao androany. Fa reny anie lesinao anao matao soratanao e. Akatsika lesona ary ny Andriamanitra tsy miova ho malitsy an'io ary mandrakizay. Zavatra iny nataony tamin'ny andro ny zanak'Israely mbola hainy ataony androany, zavatra nataony tamin'ny andro ny apôstôly mbola vitany androany, tsy miova izy. Vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Inona no mampitebiteby anao? Mangovotra sy matahotra tahakany Gehazy ve ianao? Fomba fijerinao ve dia ohatry mahita foana fa tena ho resy ianao? Fomba fijerinao dia ohatry mahita hoe tena vitany aminao? Fomba fijerinao dia ohatry mahita hoe tena etsika vao afa-baraka? Tapitra hatreo ny lalana, zay foana ve fomba fijerinao hatramin'izay? Manasanao aho, ny bokin'ny Apokalipsy. Mifidiana ody maso. Raisiny ody maso atolotra Andriamanitra, anokatra ny masom-panahinao, ahalalanao fa manompo Andriamanitra velona ianao. Manompo Andriamanitra mahery ianao, manompo Andriamanitra mavita zavatra ianao, ary afaka mampandresy anao, afaka hitondranao amin'ny fandresena mezidezina, amoakanao mihoatra noho ny mpandresy, ohatry ny olona avy nandresy. Vitan'Andriamanitra zany. Fotoana mety zao ry havana malala, iankinana tanteraka amin'ny tombo. Raha hatramin'izay ianao, ny antehitra tamin'olona, ny antehitra tamin'ny vola aman-karena, ny antehitra tamin'ny fahaizana mampahalalana, ny antehitra tamin'ny varotra nataonao, satria ozy ianao miroborobo be ty varotra nataoko ty, tato ato hitanao ny katsokatso ny zavatra rehetra, mitodisy miverena indray amin'Andriamanitra fa fotoana mety zao.
anarenan'andriamanitra ny fiainanao anehoan'andriamanitra ny voninahitra ka io fahafahambaraka io avadika andriamanitra voninahitra io zavatra ny firono satana zavatra ny konokononony devoly io ho avadika andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany mba hitahinanao zanak'andriamanitra tsangana eo amin'ny toerana misy ianao misaoran'ny tompony amin'izay teny zay mankasitran'andriamanitra fa hoanao sy ny ankonanao zany teny zany mankasitraka anao zay tompo malala satria fantatray tokoa anay tompo hoe indraindray zay hiteny foana ny maha olombelona anay hoe mijery amin'ny fijery ny nofo tsy mahita afa-tsy ny zavatry ny nofo tedaviny devoly ketrahana miaraka amin'izao tontolo zao vizanina miaraka amin'izao tontolo zao tedaviny devoly anana fomba fijery mihiba fo fa fotoana mety zao andriamanitra raiko hitodianay tanteraka aminao andraisanay zavatra avy aminao andriamanitra ô jesosy ô tena faly zay manompo anao ary tsy nanenina manompo anao ary tena mahatsiaro sambatra miaraka aminao ianao manolo-tsaina ianao no mahita ny fiainanay tsy misy miafina aminao zay rehetra momba anay mivavaka aho andreto mpijery tsirairay avy reto ho andreto mpiaino reto andriamanitra raiko ny mba hampahiratanao ny masony ny mba hampahiratanao ny masom-panany ahalalany fa andriamanitra lehibe sy goavany ianao ahalalany fa andriamanitra mahery mavita zavatra ianao ahalalany fa tsy izao foana akory ny fiainany andriamanitra fa neo zavatra mihoatra anao zay eritreretinay ianao jesosy ô fitaomany zao andriamanitra asehoizany herinao lehibe zany misy fotoana zay andriamanitra raiko alefa ny devoly ty karazana fandemety-saina rehetrarehetra ty alefa ny devoly zao karazana zavatra maro samihafa izao andriamanitra anaketraka ny fonay alefa ny devoly zao karazana zavatra maro be da be zao ahatonga anay andriamanitra iena sy ho levona ny finoana ty anatinay fa manomboka amin'ty androany ty ianao no mampianatra anay ny sitraponao ianao no mampianatra anay ny fahamarinanao ianao no mampianatra anay alala tsara ny planinao sy ny programanao manomboka amin'ty androany ty dia sokatra ny masom-pananay fa andriamanitra lehibe ianao na inona jesosy malala zava-misy eto amin'ty zao tolotso ty izay antehitra aminao ka atoky aminao indray androany tsy izao foana ny fiainanao dao ataontsika zany ira mahafinaritra izany milohan'ny hidirantsika ao anatin'ny antom-bavaka vitsivitsy amin'ty anio ty za mampahery anao ry havana malala fa anao zavatra sy hetsika eo amin'ny fiainanao andriamanitra andray andraikitra eo amin'ny fiainanao izy ary tsy amelanao irery ataovy amin'ny fonao rehetra zany izy zany Fanizana ni sinya sanitanan adidnia Indray androany tsy zao foana ny fiainanao satria ny tompo mbola iteranao ka ny favalo mbola iondrika eo anateanao Anzelini itovo mandidinanao indray androany farany indray androany tsy zao foana ny fiainanao satria ny tompo mbola izeranao ka ny favalo mbola iondrika eo anateanao Anzelini itovo mandidinanao Anzelini itovo mandidinanao Anzelini itovo mandidinanao Amen. Voalazan-tenin'Andriamanitra manao hoe ny anjelin'i Jehovah itompo manodidina izay matahotra azy. Ny zavatra lehibe sy goavana fotsiny dia
ianao miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ianao mandeha amin'ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra, ianao mahalala tsara ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Zany no zavatra lehibe sy goavana. Aza mijery kory zay albetsahana ny isany fahavalo manodidina anao. Aza mijery akory ny tanjany na ny fitaovam-piadiana eo am-pelantanany. Fa vitan'Andriamanitra no manolotra eo am-pelantananao io fahavalonao io. Rehefa tian'Andriamanitra nitondranao amin'ny fandresena. Tamin'ny andron'ny Davida tsy nanana fitaovam-piadiana Davida. Tsy mba hary fomba akory ny fitaovam-piadiana teny am-pelantanan'i Davida. Fa ny zavatra nentin'i Davida nandresy an'i Goliata dia izao. Ny fahalalany fa lehibe ny Andriamanitra. Ary nytenin'i Davida fa Andriamanitra androany hanolotra anao eo am-pelantanako ary dia ho tapahako ny lohan'ny miaramila amin'ny Filistina. Ny fahalebiazan'Andriamanitra hatrany no fantatry Davida ary nibahana tao anatin'ny fony. Tsy nahita akory izy hoe goavana be ty Goliaty ty. Na dia natahoran'ny olona sy ny zarak'Israely sy miaramila ny Israely iray manontolo ary Goliata. Davida tsy mba nisy tahotra na dia kely aza tao anatiny. Fantatry Davida tsara ny Andriamanitra. Zandroany ty ampafantatra anao. Aza mijery zay hoe fa be da be mihitsy ane maty ety aminay ane tena fa zone rouge mihitsy ony ety aminay faritra mena amin'ity aretiny ity ety aminay ane tena misy fiera-parafana. Aza mijery an'izany zavatra tokony ho jerenao dia izao. Jereo fa mahery ny Andriamanitra ao. Jereo ireo teny fikasan'Andriamanitra ho anao sy ny zanakao. Jereo fa nampanantenanao Andriamanitra fa hiaro anao. Nampanantenanao Andriamanitra fa hiady ny adinao. Nampanantenanao Andriamanitra fa nasitrana anao. Raiso zany fampanantenana nomen'Andriamanitra zany. Ary tsy raisina feraisina fa hiaindro. Hiaino isanandro isanandro ary ampianaro ny ankonanao. Fa manasitranaN'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia hivavaka izay. Hiaraka amin'ny Madame Clara. Misy fotoana mantsy tadidio tsara ry havana malala fa na inona mety finoana ao anatinao. Tsy dia voatery hitovy daholo akory ny refin'ny finoana ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Mety misy fotoana tena matanjaka be ny finoana ao anatin'ny sasany. Fa misy koa ny olona malemy amin'ny finoana. Ary izay no mahatonga antsika hifampivavaka eto androany. Satria fantatritsika tsara. Fa ny herin'ny vavaka manova zavatra ozy dia ira ataontsika izay. Vavaka manova zavatra. Tena afaka manova ny toejava misy eo amin'ny fiainanao ny vavaka. Esory ny tahotra, esory ny fanahina, esory ny tebiteby. Entsika mambavaka amin'izao vanim-potoana izao ireo olona manodidina anao, akaikikaiky anao. Mety ireo foana angamba manaketraka amin'ny finoanao. Mety rehefa miteny ngambo ireo dia ohatrany tsy mba miteny zavatra mahafinaritra zany. Rehefa miteny ngambo ireo dia ohatrany mitady amafampiorororana anatinao zany. Hivavaka tsika ho an'izany ankonanao zany. Fotoana mety zao raha vavy raha natamalala. Ifampitondrantsika mambavaka. Eto mambavaka ny ankonanao. Mba tenanana fomba fijery tahaka ny fijerinao izy. Mba amin'ny alalanao dia ho vonjeny ireo. Amindra fo amin'ireo Andriamanitra. Amin'ny alalanao na dia marefo ary izy ireo. Marefo ara-panahy, marefo ara-pinoana. Noho ny aminao dia hiditra ny sehatr'Andriamanitra. Ary ampandresinareo menakavy. Ary ny fiarovan'Andriamanitra tsy enao rery ihany fa ho an'ireo ankonanao rehetra ireo. Dao ataontsika izay vavaka izay. Vavaka antsika amin'izao fotoan'izao Andriamanitra misaotranao izay tompo malala ny fahasoavanao Andriamanitra fitahinao anay Zay Jesosy malala dia mahita isan'andro isan'andro satria fantatray fa tsy mitovy niveau ara-panahy avokoa ny iray trano, tsy mitovy niveau ny ara-panahy ny mpianakavy. Ary misy fotoana ny devoly rehefa tsy mahita irika aty aminay dia mitady ahita irika any amin'ireo zanakay, mitady ahita irika any amin'ny ankonanay. Fa izao vavaka izay ataonay izao dia atonga anao aneo voninahitra sy ny fahasoavanao Jesosy io. Misy miverivera misarasara endrika Jesosy malala tsy matokony herinao ny mahita ny zava-misy Andriamanitra dia matahotra. Fandroany kosa zay Jesosy malala dia fa mpivavaka zay Andriamanitra ampahiranto masom-panana itsara iavana ty tokantrano ty. Ahita Andriamanitra izay fa lehibe n'Andriamanitra ivavanay mahay zavatra rehetrarehetra mpanasitrana mahay zavatra rehetrarehetra n'Andriamanitra ivavanay. Jesosy malala indraindray ny Andriamanitra ray koa malony aretina malony tsy fahampiana malony orooro isan-karazany Jesosy dia misy zavatra manakona masom-pananay, misy zavatra manakona ny sainay, misy zavatra manakona ny finoanay. Io foana mivesatra anatin'ny saina, mivesatra anatin'ny fo ka tsy mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra. Androany Jesosy dia izao ampahiraty manokana Jesosy eo ny masom-pananay tsirairay avy anatin'izao tokantrano izao, ny fonay, ny finoanay Andriamanitra, ny masom-pananay Andriamanitra. Izany tena manao hoe avy mifidiana amiko ny tenao, mifidiana ho tomasana
tenao Jesosy ampahirato sainay Andriamanitra falehibe Andriamanitra ivavanay ho tenao tamin'ny lipanompanao ilisam-panomponamanao hoe mombanay dia lehibe lavitra momba azy Andriamanitra ivavanay ty zao Andriamanitra maheno Andriamanitra mahagaga Andriamanitra parasitrana Andriamanitra tsy miova maly sy ny hoany mandrakizay Andriamanitra mampandresanay Andriamanitra mitanay Andriamanitra mahafontsy anay na inona zavatra lalovanay ho ny ten'Andriamanitra manao hoe kanefa amin'izany rehetrarehetra zany dia manolotra no mpandresy izahay amin'ny lalany tianay maheno Andriamanitra mahafontsy anay n'Andriamanitra manavitra anay n'Andriamanitra ho ny ten'Andriamanitra manao hoe ireo tena resiasiny amin'ny rano zanak'ondry na inona zavatra lalovanay efa voasoratra ho mpandresy izahay Jesosy malala ho Enao Andriamanitra ray kokale ampitombo hero anatin'izao tokantrano zao ampahiratra amin'ny masim-panahy ianao ampitombo finoana ianao ho be ao anatin'ny sainay ao anatin'ny fonay ao ny falebiazan'Andriamanitra Jesosy io ka io zao tokantrano zao ane tokantrano atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra tokantrano ahitan-tanan'Andriamanitra tokantrano atsapa ny fahasoavan'Andriamanitra tokantrano matsapa hoe miaraka aminay Andriamanitra mitahanay Andriamanitra tsy mamelanay ireny Andriamanitra lehibe lavitra no zao tontolo zao n'Andriamanitra ivavanay le mpamonjy anay anatin'izao tokantrano zao Jesosy io tsonjovo manokana zao tokantrano zao ianao ampahiratra amin'ny masim-panahy ka ho lehibe anatin'izao tokantrano zay fa mavonjy anay ampahirezo ny tenanao anatin'izany izy zany ampahirezo ny tenanao na dia tsy misy mivavaka afa-tsy hainao rery ary indray androany tsy zao foana ny fiainanao satria mitombo mbola ijery anao ka ny favalo mbola iondrika eo anaty anao ka ny anjeliny itombo manodidina anao indray androany tsy zao foana ny fiainanao satria ny tombo mbola ijery anao ka ny favalo mbola iondrika eo anatrehanao ka ny anjeliny itombo manodidina anao ka ny anjeliny itombo manodidina anao ka ny anjeliny itombo manodidina anao eny ary tompoko anao vavaka anankiray tsika milohan'ny anaovantsika vavaka farany a ny vavaka ho ataontsika dia andao mba hideran'Andriamanitra isika ny tsy fahafantaran'ny olona ny toerany Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia mahatonga azy tsy mahita ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ihany koa mila tany sainao izay fahafantaranao azy inona daholo ny fahalalanao ny Andriamanitra ao inona daholo ny fahalalanao izany Andriamanitra izay ivavahantsika izany ivavakantsika amin'izao fotoana izao ary ny zavatra inoko ny zavatra fantatro amin'ity androany ity rehefa apetraka ao amin'ny toerana maha-Andriamanitra azy Andriamanitra dia ianao koa apetrany amin'ny toerany mahazanaka anao mahazanany ianao zanazanany zany re olona mahasaro-piaro azy zany zanany zany mararirary azy zany zanany zany dia efa niteneny fa adidiny ihany zany zanany zany tsy avelany menatra anao afa-baraka zany zanany zany dia zao tadiaviny foana ny fomba hatafitany zany tadiaviny foana ny fomba halasa lavitra ny zany no toetra antsika ray aman-dreny itsika na dia olombelona ratsy aza mahavita mahay manome zavatsoa ny zanakitsika maiky avatsy ny rainareo izay any an-danitra tany isao izay fahalalanao azy inona ny zavatra efa vitany miaraka amin'ny madamy domointsika ao anatin'izany vavaka zany ataovy zany vavaka zany ny voninahitra Andriamanitra dia rao izy asandrato izy dia ho hitanao nidirany atsehatra eo amin'ny fiainanao aneo zavatra lehibe sy magaga mihoatra aloha izay efa nieritreretinao Andriamanitra andraisany an-tanana ny hoady izay lalovanao fizahn-toetra mahazo anao io problème izay hitanao vesatra eo amin'ny fiainanao io eritrantsehatra ny tompo androany vavakantsika raha eo amin'izao ora sy fotoana izao izay dia mbola manandratra anao sy manome voninahitra ny anaranao
arak'izany tonombavaka izany Jesosy ny tsy fahafantaran'ny olona fa lehibe ianao, ny tsy fahafantaran'ny olona fa mahay zavatra mahagaga ianao, ny tsy fahafantaran'ny olona Jesosy fa mbola afaka manova fiainana ianao dia lasa ny asana devoly sy ny fahakivinany mameno fonay. Fa androany Jesosy ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay, ny teninao dia efa milaza mandrakariva ova ny soa ihany ny azo raisina aminao fa na dia ny ratsy koa aza. Androany hideranay ianao mandrakariva ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanay, na dia izay tsy eritreretinay aza dia hanandratanay ny anaranao, hanomezanay voninahitra ny anaranao satria fantatsay fa lehibe ianao, mahagaga ianao. Andriamanitra tsy refeso mandidy ianao, afaka miasa amin'ny fiainanay, afaka mijantsehatra amin'ny fiainanay. Rehefa ianao moa no miasa Andriamanitra, izany mahasakana izany. Izany Tompo Andriamanitra no mbola tsy mampitsahatra anay fa mahatonga anay manandratra anao, mahatonga anay manome voninahitra anao, mahatonga anay mankalaza anao satria lehibe amin'ny fiainanay ianao, mahagaga amin'ny fiainanay ianao. Draindray ny olana mitady anjaka, draindray ny olana mitady azo laka amin'ny fiainanay, fa androany ianao no asandratra ay. Marary izay dia manandratra anao, tsy manam-bola izay mbola manandratra anao, mandalo aty izay dia mbola manandratra anao satria fantatray ao ambadiky ny fanandratanay, ao ambadiky ny fanomezanay voninahitra anao dia hihetra avokoa ireo karazana fahavalo, hihetra avokoa ireo karazana olana, ireo karazana faharesena zay tadiaviny ny devoly volena amin'ny fiainanay. Tompo malalako misandraty ianao, misandraty ianao. Andriamanitra mipetraka mahiva mijery, mahita ny miafina amin'ny fiainanay. Asandratray ny anaranao, asandratray ny anaranao, mpanjaka ny mpanjaka ianao, tompony tompo ianao, tompony hery ny fahefana, tsy manam-pahataperana ny fanjakanao. Misandrata Tompo, misandraty ianao malona ny adatsiany zao tokantrano zao, malona ny olana misy amin'ny vatany tsirairay avy, malona ny zava-tsarotra malova ny firenena dia aoka hisandratra foana ny anaranao, aoka hisandratra mandrakariva ny anaranao. Misandrata Jesosy, misandrata ny famonjena natolotra ao anay, misandrata ny famonjena omenao, ny fanafana omenao. Misandrata Tompo, tsy misy ninina omena ilaka, tsy misy ninina omena ilanja, akoatry ny anaram-boninahitra ao, akoatry ny anaram-boninahitra ao. Izany mahatonga anay miantsoantso manandratra ny anaranao. Misandrata Tompo, misandrata fa lehibe ianao, lehibe amin'ny fiainanay, lehibe amin'ny fiainanay, lehibe amin'izay mombanay rehetrarehetra. Mino izay Jesosy fa tsy misy zavatra mahagaga ny sainao atao. Misandrata raiko masino. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia raina ny anaranao, amindra fo amin'ireo olona malalana ireo aneo Andriamanitra. Amin'ny fahatsarana sy ny voninahitra manaky anao izay Jesosy. Ianao no mahery Tompo, ianao lay lehibe, tsy misy azoarina aminao, tsy misy ny toanao, tsy misy Andriamanitra afaka mavita zavatra misaotra Jesosy. Voninahitra ao aminao indray androany tsy izao foana ny fiainanao. Ataovy ihany zany izy zany satria ho asandratry Andriamanitra amin'ny voninahitra ianao raha natsapa somary ivaiva eto amin'ity zao tontolo zao ty. Raha nitanondronondrika ianao dia ampitraka anao any Andriamanitra. Izao foana ny fiainanao satria ny tombo mbola hijery anao, na ny fahavalo mbola iondrika eo anatrehanao. Tsy fotoana hitandrehana zao ry havana, fotoana hiatsehantsika an'Andriamanitra izao, hanomezantsika voninahitra fa lehibe ny Andriamanitra ao, fotoana nandratantsika azy. Asandrato izy fa lehibe, mahery mavita zavatra eo amin'ny fiainanao. Aneo zava-mahagaga saropatarina tsy takatry ny sain'ny fahavalonao Andriamanitra. Izay no maha-Andriamanitra azy. Haleluya. Zany mihitsy Tompo. Anyanjeri ny Tompo manodidina anao, mbola iondrika eo anatrehanao. Anyanjeri ny Tompo manodidina
ny anjeliny itovo manodidina anao hoe fain'Andriamanitra tsisy latsaka eo amin'ny fiainanao ane zany tononkiri zany ny fahavalo zay niandry anao raraka ny fahavalo zay niandry anao vizana ny fahavalo zay niandry anao reraka ny fahavalo zay niandry anao potika omenatra sy angayana izy ireo tsy ho santsony ane niverimberina eo amin'ny fiainanao tsy ho santsony ane nafitafika anao anomboka angovotra anareo vao malala ny anarany Jehova Andriamanitra ao vao maheno ny fahalebiazany Andriamanitra ao anareo dia anomboka angovotra sy iorooro any amin'ny toerana zay misy azy any satria tadio tsara ry havana malala fa tao ambadiky ny voninahitran'Andriamanitra lehibe izay nasehoany tamin'ny vanim-potoanan'ny Elisa io tamin'ny vanim-potoanan'ny zanak'Israely vao naheno an'izany ireo fahavalo ireo tany amin'ny tany izay nisy azy dia hoy ny baiboly manao hoe tsy sa nandalondaly tao amin'ny Israely hanafitafika azy ireo mpiady ny siry rehetra ireo ry havana malala mba ho taky zany ane na enono fahavalonao ny akony zany Andriamanitra miaraka aminao zany ho taky zany ane na enono fahavalonao fa mahavita zavatra afaka miaro afaka manandratra zay tiany asandratra ary afaka mampietra zay tiany ahetry ny Andriamanitra ao zany io Andriamanitra ivavahantsika io na inona toerana misy anao androany na inona iverinao fa toerana misy anao amin'ity androany ity ozy anao hoe tena ambany kely noho ny rehetra ve Andriamanitra mahita anao fa mbola possible ny akaranao mbola possible ny tahinanao mbola possible na ny on'Andriamanitra voninany eo amin'ny fiainanao amin'ity androany ity dia andao hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay fotoana rehetrarehetra izay mameza voninahitra an'Andriamanitra mideran'Andriamanitra misaora azy raha nandray teny ianao na dia tsy izy rehetra ary voarainao fa nisy apahany niditra tany anatinao tany hisy akony lehibe eo amin'ny fiainanao ane zany misaotra Jesosy io enao no Andriamanitra mahery sady Andriamanitra lehibe enao no mahay zavatra rehetra enao no Andriamanitra faratapony tsy misy azo arina aminao enao no Andriamanitra ambony indrindra enao no Andriamanitra miasaka tsy misy matohatra amin'ity androany ity Jesosy malala te hisaotra anao izahay satria mahafinaritra ny programanao eo amin'ny fiainanay mahafinaritra ny zavatra tianao atao eo amin'ny fiainanay zay dia te hisaotra anao za dia te hankasitraka anao za dia te hankalaza anao za dia te hanandratra anao za dia te hirehare mihitsy Andriamanitra manana anao Andriamanitra tsy omenatra izay hita amin'ity zao tontolo zao ty ankehitrina tompo te mivavaka ho an'ireto mpanomponao tsirairay avy reto misy amin'izy reto mandalo ady amin'izao fotoana zao mandalo ary tena ao anatin'ny aretina mihitsy ary angamba mety mahatsaro mihitsy izy hoe ny azy mihitsy le forme grave mahatsapy izy ohatry ny menamenatra zany mahatsapy izy ohatry ny tsy te hizarana zany amin'ny olona mahatsapy izy ary aretany ao zany Andriamanitra raiko fa eto amin'ity toerana ity ady mivavaka ary mandidi ny aretina sy ny loharanony rehetra na avaiza ny tirany zany teo amin'ny fiainanao dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy ivoaka zany androany iala ao aminao zany androany tsy mahajanona eo amin'ny fiainanao programa ny devoly sy ny tetikadiny paikadiny satana mipetrapetraka any ambadibadika any andamoka daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy hisy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy raha efa namorona fahafambaraka ny devoly any ambadika any namorona fitaovam-piadina izy hoe atao mahantra velona io voaka amin'ny confinement namorona fitaovam-piadina izy hoe atao chômera amin'izay io amin'ity androany ity tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mandamoka ny tetikadiny fahavalo tsy hisy ambinina ny zanatsipika amin'ny rehetra firon'ny fahavalo zay alefa ny fahavalo rehetra amelezana anao zay rehetra noforoniny amelezana anao tsy hisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy zany amin'ity androany ity dia mivavaka nizany izy miatrika fizaham-toetra mamay mpanompon'Andriamanitra ve ianao rehanao mihitsy hoe mamay fizaham-toetra lelovanao androany tsy ho mandrakizay akory ho avy ny fotoana hidiran'Andriamanitra antsehatra ary eo ambadika ity fotoana androany ity dia anomboka andray an-tanan'Andriamanitra ary ianao ara dia ho gaga ny fomba hidiran'Andriamanitra antsehatra mahana ny olana zay mahazo anao io ny fomba hidiran'Andriamanitra antsehatra mohananao fandresena mezinezina amokanao tahaka ny olona avy nandresy ane Andriamanitra eny manoatra noho ny mpandresy azy horehany zao tontolo zao anefa velona ny Andriamanitra ao zany ane no zavatra ho tsapanao ao anatin'izao fotoana ny rahantsika teto zao tsy homenatra intsony ianao tsy angayatsony ianao tsy ho afoin'Andriamanitra mandrakizay ianao tsy averan'Andriamanitra miady rery amin'ny fiainana zany ianao tsy averan'Andriamanitra miatrika rery zava-tsarotra eto amin'ity zao tontolo zao ity zany ianao hoe ho anilanao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra tsy andao na afoy anao Andriamanitra andray amin'ny tanana zay rehetra mombanao sy zay rehetra tononina hoe anao ane Andriamanitra na ny arenanao na ny asanao na ny zanakao na ny ray tapo aminao zay rehetra tononina hoe anao ho raisin'Andriamanitra nitsehatra ane reny ho asian'Andriamanitra fiarovana ane reny reny lazaina fa ankohonanao reny ane ho arovana Andriamanitra tahaka ny arovany any Elisa sy ny tokantranony
tahaka zany any no ahitan'ny fahavalonao ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao ataontsika maranantsika ny fotoana tanteraka le hira hoe ohatra ny ho tsara ataontsika ampifaliany zany a aza mitanondronondrika zany mihitsy ianao manompo Andriamanitra lehibe ianao manompo Andriamanitra magaga ianao manompo Andriamanitra mavita zavatra ianao lay mpanasitrana ny miaraka aminao ataontsika zany izany afinaritra ny toy ny fiainanao manomboka eto ataontsika amin'ny fifaliana ho voninahitran'Andriamanitra ny ankaviany ao fahasoavanao ny ankavananao ataontsika amin'ny fotsika rehetra zay. Afaka metsiketsika ianao na dia ao anatin'ny tokantranonao any mety mbola ambony fandriana mihitsy ianao fa zay azo ahetsika rehetra etseo daholo raha afaka mihira ianao mideran'Andriamanitra sandratony feo anao. Ny ankaviany ao e fahasoavanao ny ankavananao fa mindramponao mandidina avy ao aloha fitao aoriana ny fitahina eo ihany. Ny ankaviany ao e fahasoavanao ny ankavananao fa mindramponao manodidina avy ao aloha avy ao aoriana ny fitahina. Anaraka ye isanandro isanandro anaraka ye isamaray rambola velona reko famianga makane sainy tafiditra androane sy taitra tsy makiaty tsara otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara intila ihany nataony Jehova otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara intila ihany nataony Jehova. Tsy fotoana fanjoretana zao ry havana malala fotoana fideranan'Andriamanitra zao fametrahana azy amin'ny toerany fa zay manome voninahitra ao izy no omeko voninahitra. Niantominany ao e fanahinao natanteraka ao indro ny tananao naiza narovina fitahina eo ihany naminavina yaho naminavina yaho e fahasoavanao natanteraka ao indro ny tananao naiza narovina fitahina. Anaraka ye isanandro anaraka ye isamaray rambola velona reko famianga makane samy tafiditra niane sy taitra tsy makiaty tara otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara itila ihany nataony Jehova otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara itila ihany nataony Jehova. Anaraka ye isanandro anaraka ye isamaray rambola velona reko famianga makane samy tafiditra androany sy taitra tsy makiaty tara otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara itila ihany nataony Jehova otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara itila
izay andro nataony Jehova, nataony Jehova. Alleluia. Misaotra ny tompontsika sy tsika tehaka mafy a. Izay ihany no fetrana nafahantsika niaraka teto amin'izao fahita lavitra na izao onjam-peo zao a. Ianao no mbola afaka miteo anatin'ny tokantranao a. Raha mbola tianao tohizana ny hira fiderana, alefaso ny onjam-peo a, alefaso ny télé a, alefaso ny carte kely a, mbola miderana Andriamanitra manomeza voninahitra azy a. Ankasitraka anao Andriamanitra tao anatin'ny vavaka rehetra ny rahantsika teto a, sy ny fiderana zay mbola ho asandratra ao a. Dia samy tahiny Andriamanitra ao amin'ny fotoana manaraka, tahiny tompo daholo tompoko. Now